mbola itombo ao anatsika mandrakariva riavana ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny boky Néhémie toko 7:10 manomboka eo amin'ny 10:10 hatramin'ny 4:10 no iarahantsika mandritra izao fotoana izao. Ary ny fanahin'Andriamanitra mbola hitarika antsika hatrany, ahitantsika indray ny lalak'izorana mba hitondrantsika ny vokatra voavory ho an'ny Tompo. Néhémie toko 7:10 hatramin'ny 4:10. Rafitinina boky Néhémie dia manomboka eo amin'ny faharesen-dahatra atao amin'ny Néhémie andray anjara biriky amin'ny fanarenana any Jerosalema rehefa tafaverina avy any amin'ny fahababona ny zanak'Israely. Natombony tamin'izany ny fanarenana ny manda izay vita ao amin'ny toko 9. Rehefa vita ny fanarenana ny manda dia nareniny kosa indray ny fiainam-panahin'ny fiangonana, novakiana ny lalàn'i Mosesy, nampanarahana n'izany ny vahoakan'Andriamanitra sy ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Kanefa eo amin'ny toko 7:10 rehefa nilaozany Néhémie niverina tany amin'ny asam-panjakana tany Babilôna ny zanak'Israely dia niempotra indray izy ireo, tsy nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Voalohany eo amin'ny 4 toko 7:10 4 dia nampidiry ny mpisorona be atao hoe Eliasiba tao anatiny trano firaketana na ny fitahirizana ilay antsoina hoe Tobi, isan'ny mpanohitra ny Néhémie teo amin'ny fanarenana. Ao amin'ny toko 9:1 dia Sambala, Tobi ary Gasena no mpanohitra any Néhémie. Fa nampidiry ny mpisorona be tao amin'ny trano firaketana izany mpanohitra izany. Trano firaketana dia ny falangonana, ny fanomezana rehetra tena niaren'ny fiangonana. Ankoatran'izay koa, efa nambarany lalàn'i Mosesy ery amin'ny toko 7:10 indray fa ny Moabita sy ny Amonita dia tsy azo hiditra ny tranon'Andriamanitra mandrakizay. Ireo moa ilay fantatsika fa taranak'Lota tamin'ny zanany vavy, fa mbola niditra tao ireo. Nilaozana ny lalàn'i Mosesy, niditra ny mpanohitra teo amin'ny fiangonana. Ary tonga eo amin'ny 10:10 isika, tsy nahazo fivelomana ny Levita izay nivelona tamin'ny 10 avy amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Nandao ny fanompony ireo atao hoe mpanapaka raha amin'izao fiainan'ny fiangonana izao, dia ireo tompon'andraikitra laika miara-miasa amin'ny mpitondra fivavahana. Ireo mpanapaka dia ireo tompon'andraikitra sivily, indika teny hafa, miara-miasa tamin'ny Levita. Tsy tonga ny vavaka intsony koa ireo ary nandao ny tranon'Andriamanitra. Izany no hitantsika eo amin'ny 10:10 sy ny 11:10. Rehefa notenen'ny Néhémie mafy izy ireo dia niverina Joda rehetra, nitondra ny 10 nitondra ny ranom-boaloboka sy ny diloilo. Ary rehefa tafaverina ny vahoakan'Andriamanitra ao anatin'izany ny tompon'andraikitra sy ny Levita, izay voalaza eo amin'ny 11:10 fa napetraky Néhémie tamin'ny toerany avy, dia namboary Néhémie koa ny fitantanana. Ao amin'ilay 9:1 hatramin'ny 7 moa dia hoe noroahana tao amin'ilay trano firaketana i Tobi mpanohitra. Dia nametraka tompon'andraikitra vaovao i Néhémie mpitantana mahatoky, ary voambary eny amin'ny 7:10 fa nizara aradrariny tamin'ny rahalahiny izay tokony ho azy. Ireto mpanompo no tendreny Néhémie
ny amin'ny fitantanana mamory vokatra ho an'ny tompo ao anatin'ireo andininy efa novakiana tamintsika dia azo lazaina ny hoe mamory vokatra ho an'ny tompo aza mandao ny fanompona ary ny faharoa azo tenenina ny hoe mamory vokatra ho an'ny tompo tanterao ny tandrifianao ary amin'ny fahatelo dia tononona ny hoe mamory vokatra ho an'ny tompo tantany tsara ny vokatra mamory vokatra ho an'ny tompo aza mandao ny fanompona eo mandiny ny fahafolo sy ny faharaiky ambin'ny folo araka ny voalaza teo nde ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hitako fa tsy voaloha ny fiveloman'ny levita ka dia samy efa nandositra ho any an-tsahany avy ny levita sy ny mpihira izay nanao raharaha dia nifandahatra tamin'ny mpanapaka aho ka nanao hoe nahoana ny dia ilaozana ny tranon'Andriamanitra dia namory azy aho ka nametraka azy teo amin'ny toerany avy aza mandao ny fanompona tsy misy vokatra ho voavory raha todikoka tsy manao ny anjara fanompontsika isika fiangonana manomboka mpitondra fivavahana mankeo amin'ny tompona andraikitra mpiara-miasa aminy ary any amintsika vahoaka n'Andriamanitra aza mandao ny fanompona ny atsika na hoe na misy bodofotsy na tsisy bodofotsy dia hity anao aleloia foana natitinareo moa zay atsika an'izay aza manao ie zao le atsikany isaky ny mba voatsindrona ampony ty olona anankiray ao amin'ny fiangonana amin'ny toritenin'ny mpitandrina dia mitsangana izy sady ny teny mafy be hoe aleloia izy io dia anisan'ny olona tsy njovona ao amin'ny fiangonana fa hoy kosa ny tompona ndraikitra andao ampanginina io dia omena bodofotsy dia hoe aza miteniteny tso fa tia mibodofotsynao fa manako taba fiangonana ny aleloia anao isak'izay mihetsika izao ena andeha dia tonga ny vavaka ihany ty olona ity dia andeha ihany ny torite dia mbola nanao aleloia ihany izy dia hoy izy hoe na misy bodofotsy na tsisy bodofotsy zany ho aleloia ihany na voalohany fivelomana na tsy voalohany fivelomana tanterao ny fanomponao na inona misy sy tsy misy eo amin'ny fiainanao aza ialana ny tranon'Andriamanitra hoy izy amin'ireo laika mpitarika eo amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo nahoana ny te ilaozana ny tranon'Andriamanitra ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo raha te hamory vokatra ho an'ny tompo isika aza ilaozana ny fanompona raha te hamory vokatra ho an'ny tompo isika aza ilaozana ny tranon'Andriamanitra oviny ianao niteto amin'ny fiangonana farany ary naninona ianao ny tsy tonga aza ilaozana ny tranon'Andriamanitra miteny amin'ny alahelo i Nehemi raha mamerina indray amin'ny laon'ny fiainan'ny fiangonana nahoana ny dia ilaozana ny tranon'Andriamanitra miteny amin'ireo tompona andraikitra ny fiangonana laika ny soratra masina raha te hamory vokatra aza ilaozana ny tranon'Andriamanitra tanterao ny fanomponao aza ilaozana ny fanompona efa fanompona ry havana ny fahatongavantsika manatrika fanompo-pivavahana miteny amin'ny mpitondra fivavahana Nehemi aza mankany an-tsaha zany hoe raha tsy voalohany fivelomanao aza mandeha mitady asa hafa tanterao ny fanomponao raha te hamory vokatra ho an'ny tompo aza ilaozana ny fanompona aza ilaozana ny tranon'Andriamanitra dia miantso atsika ny tompo araka ny soratra masina izay voizina sy fanentanantsika ny hoe mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo fa tsy foana tsy akory fikelezanareo aina ao amin'ny tompo na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana
dia tanterao ny fanompotsika fa ny faharoa araka ny voalaza teo mamory vokatra ho an'ny tompo tanterao ny tandrify anao rehefa voapetraka tamin'ny toerany avy tafaverina amin'ny andraiky ny avy ireo mpitarika na mpitondra fivavahana na ny laika tompon'andraikitra dia niara-nientana ny firenen'ny Joda voalaza eo amin'ny 10 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo dia nety ny Joda rehetra ho ao amin'ny trano firaketana ny ampahafolon'ny vary sy ny ranom-boaloboka ary ny diloilo rehefa tafaverina ny mpitondra fivavahana ny mpitarika laika dia nientana ny vahoakan'Andriamanitra ka nitondra ny vary ny ranom-boaloboka ary ny diloilo inona moa ny hevitra izany voalohany raha tia hamory vokatra ho an'ny tompo isika tsy zarery ny kofokofoketo tsy ny tompon'andraikitra ihany no iseho afana fo fa isika rehetra ny zanak'Israely tsy ankanavaka i Joda rehetra no nitondra ny variny ny ranom-boaloboka ary ny diloilo inona ny hevitra izany ny teo ampelatanany ampahafolon'ny variny ny ranom-boalobony ary ny diloilo ilay tena fototry ny fiainany andavanandro ny ranom-boaloboka dia sary ny fitahiana ny diloilo dia sarina tandinjo ny fanahy masina izay mitondra ny fanomezam-pahasoavana araka ny fampianarana ny Korintiana 1:12 ho an'ny fiangonana tsirairay izany hoe sao disehatra isika ka hoe ny vola ihany fa eo koa ny endriky ny fitahiana rehetra izay nomeny ny tompo atsika dia atolotra ampiasainao famoriana vokatra ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra tarafinao amin'ny teny hoe diloilo dia aza petrapetraka na apiripirimina raha tia hamory vokatra ho an'ny tompo fa ento manatanteraka ny fanompoana tandrify anao tanterao ny tandrify anao tsy ny mpitarika ihany tafapetraka ny andraiky ny avy fa ny vahoaka rehetra dia miara-mientana rehefa miverina amin'ny laoniny ny fiainan'ny Joda tafaverina dia eo ny fiangonana ny mpitondra fivavahana ny levita ny mpitarika laika dia ny entana ny vahoakan'Andriamanitra ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo izany no hitao amin'ny tompo antsika nampatsivon'ny Néhémie ny adidin'ny vahoaka ary namary ny fiantson'ny Néhémie ny vahoakan'Andriamanitra namerina ny fanekena tsy nisy fitakiana hafa fa dia ny tsirairay nanao ny tandrify azy tsirairay nanao ny tandrify azy koa ny soratra masina manao hoe mazotoa fahazamalaina ary aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo ny Romanina 2:12 andininy 2:12 amory ny vokatra ho an'ny tompo isika tsy asan'olo tokana io tsy an'olona vitsivitsy fa antsika daholobe fantaro ny fanomezam-pahasoavana efa nosorana ianao nametrahan-tanana ianao nomena ny diloilo dia ny fanahy masinao fantaro ny fanomezam-pahasoavana nomeny tompo anao ampiasao izany anisan'ny amokaranao amin'ny fanjakan'Andriamanitra jereo ny fitahiana izay nomeny tompo anao ilay ranom-boaloboka fahasalamana ve zanaka-mapara ve sa ino ampiasao ho fampandrosoana ny fiangonana ary ny fiainanao andavanandro ny vary ampiasao hamoriana vokatra ho an'Andriamanitra ny fahatelo dia no hoe tantany tsara ny vokatra tonga ny fanolorana tonga ny vokatra inona ary ny atao efa noroahany Tobi izay mpanohitra fa indreo kosa napetraky Néhémie
ireo mpanompon'Andriamanitra voatanisa anarana mba hitantana ao amin'ny trano firaketana. Tantany tsara ny vokatra, hoy ny Andininy 7:20. Ary nanendrim-pitandrina ny trano firaketana ao, dia Salemia mpisorona sy Zadoka Ornari Pedaia avy tamin'ny Levita, ary manarakaraka azy Telolahy dia Hanana, zanaky Zakora, zanaky Matania, fa natao mahatoky ireo, ary ny adidin'ireo dia hizara ho an'ny rahalahy. Olona mahatoky, hitantana tsara ny vokatra. Eto ny vokatra dia tsy ilay zavatra kirakiraina vola arena ihany, fa tao indrindrako ny olona izay tena arena. Ny fitantanana tsy vola fotsiny, fa fitantanana ireo joda rehetra tonga nanolotra ho mariky ny fanorantenany. Tantany tsara ny vokatra, indreo ny olona, indreo ny fanomezana mariky ny fanorantenany olona. Ataovy tsara tantana ny vahoakan'Andriamanitra, ataovy tsara tantana ny fanolorana omen'ny vahoakan'Andriamanitra, ary atolotra ho an'ny tompo izany. Liturjia riavana dia liturjia ao anatin'ny atao hoe asa mirakitra. Voalohany fanoloran-tenantsika, ary ny faharoa fanomezana ho mariky izany fanoloran-tena izany. Tsara tantana ve ny vokatra ho an'Andriamanitra dia ireo olona manolo-tena. Tsara tantana ve ny fanomezana mariky ny fanoran-tenan'ny olona. Ataovy tsara tantana ny vokatra. Hoy ny Luka 4:10, izay mahatoky amin'ny kely dia mahatoky amin'ny be koa. Izany riavana no afatra famorina vokatra ho an'ny tompo amin'izao alahady voalohany amin'ny volana Oktobra izao. Aza mandao ny fanompona, tanterao ny tandrifianao, ary tantano amin'ny fatokiana ny vokatra rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.